Mirava tompoko lasy tompoko vavy dia mbola ankafaliana indray tafana aminao ty takariva ty ary atao anatin'ny fandaharana mety toetry ny andro hatrany. Ao anatin'izay fandaharana mety toetry ny andro izay araka ny hitantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana dia ato amin'ny lakandranony Mozambique hatrany ny forte tempête tropicale Tsenejo. Amin'ny forte tempête tropicale zay moa zany dia miena ny heriny satria dia cyclone sy ny maraina teo ary tamin'ny efatra ora hariva teo kosa izy dia niverina ho tempête izay. Makasikasika n'izay indrindra ary dia tany amin'ny 570 kilometatra andefan'ny Morondava moa nisy anivony raha tamin'izay hariva teo izay nidifotra miaraka aminy zany dia niena ho 10 kilometatra isan'ora, ny tafiditra kosa 550 kilometatra isan'ora. Nikisaka mianatsimo andefana hatrany ny fizotrany amin'ny hafainganam-pandeha 7 kilometatra isan'ora. Ao anatin'izay ihany koa dia any amin'ny manodidina ny 310 kilometatra miala ny morontsiraka moa no mivoatra ity rivotra ity fa na izany ary dia mbola voakasiky ny tafiditra manodidina 50 ka hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora hatrany aloha raha ny morontsiraka afovoany atsinanana sy ny atsimo afovoany andefana sy ny atsimo andefan'ny nosy iny. Tokony hitandrina araka izany ny mponina amin'iny toerana voalaza teo iny. Misy ihany koa ny filazana loza manangbana miloko mavo araka izany dia ho an'ny Belontsirviana, Morondava, Manja, Moronbe ary Toliara voalohany sy faharoa. Mifanaraka amin'izay ihany koa dia mbola misy ny filazana zany makasika ny abetsahan'ny rotsakorana indrindra moa fa raha ho an'ny rapitso manokana ho an'ireto faritra manaraka ireto dia ny faritra Melaky, Menabe, Obeny, Atsimo Atsinanana ary ihany koa ny distrikany Analalava sy Antsohy. Makasika ny toetry ny andro amin'ny ankapobeny kosa indray ary dia mbola eo ihany moa zany ity rivotra ity mianatsimo tsikelikely hatrany raha ny fizotrany matroka hatramin'ny alahady izay indrindra no andrafitra ny mety toetry ny andro ao anatin'izay 3 andro manaraka izay. Zany hoe raha fitinina zany rehefa tonga aty atsimotsimo izy dia somary maimaina amin'ny ankapobeny manodididina amin'ny alahady any ny tapany avaratry ny nosy rehetrarehetra iny ankoatra ny aty amin'ny morontsiraka avaratra andefan'ny nosy mitrehitra ihany aloha ny orana aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Hojerentsika amin'ny atsipiriany moa izay toetry ny andro izay. Ho an'ny rapitso maraina zany dia mbola somary mandraondraona mety isy orana malefaka na erikerika ny voamaraina aty amin'ny afovoantany. Ny aty amin'ny morontsiraka atsinanana kosa dia ny orana malefaka no tazana aty amin'ny Badivavy sy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana. Toraka izany ihany koa aty andefana dia misy ny orana aty amin'ny morontsiraky ny faritra Melaky, Menabe ary ny morontsiraky ny tapany avaratry ny faritra Atsimo andefana iny. Ankoatr'izay aloha dia maina amin'ny ankapobeny fa ndrindra mandrahona sy masoandro aty amin'ny apahatelony avaratry ny nosy. Ny dolakandro kosa indray ary dia somary mahazo vahana ny orana miatoato raha aty amin'ny afovoantany rehetrarehetra iny mahazo ny Bongolava, Betsiboka ka hatraty amin'ny faritra Boeny sy ny morontsiraky ny faritra Sofia iny mbola mitoetra hatrany ny orana malefaka izay somary matevina indraindray ho an'ny Badivavy sy Fitovinany ary Atsimo Atsinanana ka hatraty amin'ny Taolaniaro. Misy orana ihany koa aty amin'ny atanin'ny faritra Melaky sy Menabe ary orana miatoato aty amin'ny atsimo andefana sy ny ilany andefan'ny faritra Androya aty mbola moaina hatrany araka izany aty amin'ny avaratra Atsinanana sy ny tendrony avaratra ny ilana atsinanan'ny faritra Sofia, Alaotra Mangoro, ny faritra Analandofo sy ny faritra Atsinanana iny. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary ho an'ny rapitso dia manodidina ny 120 ka hatramin'ny 520 ny ambony indrindra raha ho an'ny faritra avoatany manokana, 420 ka hatramin'ny 230 ny morontsiraka Atsinanana. Aty amin'ny morontsiraka andefana no somary nahitana fidinan'ny misongadina 720 ka hatramin'ny 920 izay maripana ambony indrindra izay. Ho an'ny mafana indrindra kosa dia aty Toamasina aloha sy ny tendrony avaratra 230 degré Celsius. Toy ny toetry ny andro ho an'ny sabotsy kosa indray mitoetra tany ny orana miatoato aty amin'ny Menabe sy ny atitan'ny faritra Atsimo andefana aty. Mbola misy orana tandrifon-drahona izay mety rankotroka hatrany ny atan'ny faritra Melaky sy ny faritra Boeny sy ny Betsiboka iny. Mbola misy tandrifon-drahona ihany koa aty amin'ny ilany atsinanan'ny afovoantany zany hoe ny Analamanga sy ny Itasy ny ilany atsinanan'ny Vakinakaratra sy Amoromania iny ary mahazo an'ny Badivavy sy Fitovinany. Mbola ho maina aloha amin'ny ankapobeny ny apahatelony avaratry ny nosy rehetrarehetra ity.
raha ho an'ny maripana ho an'ny sabotsy dia nahitana fiakarana 12 ka 17 zao ny aty amin'ny voatany ambony indrindra motsiraka atsinanana moa dia 3 ka 3 motsiraka andrefana kosa dia mbola 12 ka 3 degré celsius ny mafana indrindra zany dia aty amin'ny toamasina hatrany 3 degré celsius. Amarana toetry ny andro ho an'ny alahady kosa indray dia saika ho maina no faritra betsaka manderana ny nosy raha ny vinany toetry ny andro zany hoe mbola misy aloha ny orana tandrifin-dahona ny tolakandro aty amin'ny motsiraka avaratra andrefany nosy mbola misy orana tandrifin-dahona ihany ny aty amin'ny motsiraka atsimo andrefana sy atsimo nosy rehetrarehetra iny fa ny ankoatra kosa dia ifandibiny rahona sy ny masoandro. Ny maripana voavinavina dia manodidina ny 13 ka 17 ny aty amin'ny avoatany 12 ka 13 ny motsiraka atsinanana 17 ka 13 kosa ny motsiraka andrefany nosy aty atsinanana no mafana indrindra 13 degré celsius. Dia makasitraka anao indray ary nanaraka an'izay hatramin'ny farany masana hatrany anaraka ny fandaharana mety toetry ny andro eto amin'ny televiziona malagasy ary ihany koa anaraka ny page Facebook ny Fohy Be famantarana ny toetry ny andro ao ihany koa ny Météo Madagasikara ho an'ny YouTube ny tranokala kosa dia ny www.meteomadagascar.mg ary farany dia ny application mobile Météo Madagasikara officiel amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.